nahatsiaro ireo fianakaviana sahirana tany-domondoza vokatry ny heloza voajanahary mananontany na eny avaratra Ankatso eny ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony nisy araka izany ny délégationna mafonja tonga teny atoerana nijery fotony ny zava-nisy. Tonga nitsidika ny fianakaviana tany-domondoza eny avaratra Ankatso ny délégationna avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony notarihan'ny ministra Rasoazananira Monique. Entina nohanana ny trabona nanolotra vary 30 gony ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Tsy maintsy nandraindraikitra zany ny université izay ahiny enseignement supérieur ministère de l'enseignement supérieur sy ny recherche scientifique koa moa amin'ilay hoe voikava mahatratra sady hoe trano atsimo sy avaratra araky ny soatoavina malagasy dia izay tsy malenky alofana ka dia nanapa-kevitra moa zany ny ministère sy ny présidence de l'université fa handray andreo olona tany-domondoza mbola tamin'ny-domondoza moa zareo zany tamin'ny aliny alahady zany dia efa nandray an'izay ndraikitra izay ka hoe tapaka fa tao amin'ny mitonneau le trano fianaran'ny mpianatra any ambany eny no andraisana azy ireo. Noho ny fahanteran'ny foto-drafitrasa mitete ny tafy teto amin'ny demi-tonneau any FLSH sy ny DEGS ary nanapa-kevitra ny hamindra toerana an-traboana ho eny amin'ny fast food Ankatso ihany teo anivon'ny ministera miaraka amin'ny université an'Antananarivo. Demi-tonneau nefa dia hita fa mitete satria trano efa tamin'ny deuxième république tamin'le 1975 tany hoany reo tamin'le nanaovana an'le cure reo no sady izy io azo vy zalame taolina dia misy mitete be zany dia rehefa hita fa ohatra tamin'ny maraina zay teny miaraka tamin'ny équipe amin'ny présidence de l'université sy ny équipe ny ministère maromaro raha iny teo dia rehefa nijery zany dia hoe aleo ihany atao any amin'ny fast food. Ny ministra fampianarana ambony sy ny fikariana siantifika ny ministra Pian ny faritra Moronmania nisy ihany koa ny fanampiana ny enti-ministra Rasoazananira Monique ho an-traboana tany toerana.